Jehovah Andriamanitrao, tiava ni Jehovah Andriamanitrao, tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana, tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana. Antsika tsisy fetra, nentiny Jesosy ny eloka rehetra, miantso atsika bebaka ny tompo iza, aza manamafy atoka iana, ary tiavany Jehovah Andriamanitrao, tiavany Jehovah Andriamanitrao, tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana, tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana. Azo antoka tokony fanekeny, fa ovelona zay mankatony teny, mandehana matahora ny tompo, ny fanahy ny tarika ny mpanompo, ary tiavany Jehovah Andriamanitrao, tiavany Jehovah Andriamanitrao, tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana, tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana, ary tiavany Jehovah Andriamanitrao, tiavany Jehovah Andriamanitrao, tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana, tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana. Avaksika fifaliana ho anay Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy maso ny atrehanay ity fotoana ity, fotoana zay tondranao ny zanaky ny fifohazana miatrika ity fahavalopolo taona ny Tobilehibe Ankaramalaza ity, misaotra noho ny famindramponao, mahafahanay miaona aminao, ahafahanay koa manome voninahitra anao, indrindra fa
nanomezanao anay fotoana hiatrehanay zany fahavalapolo taona zany. Tamin'ny taona lasa zahay dia tsy afaka nanatanteraka tahaka izao. Kehitriny zahay dia misaotra anao satria anao ny tompon'ny fiainanay. Metraka mbavaka ny mombanay rehetra, metraka mbavaka izahay tongeto, indrindra fa amin'ny teninao izay omenao anay. Metraka mbavaka ihany koa ny fahasalamanay tsirairay izay trotrona mbavaka eo anatrehanao anay amin'io aretina maro samihafa sy ny coronavirus ihany, fa maro ny aretinay. Dia manampy anay ary ome fahasalamana avy aminao zahay. Da io ny teninao izay orenay amin'ity alina ity, amin'ny anaranao Jesosy Manakara avy Nazareta no anakinana izany vavaka izany. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana, fa asika tafaona eto miatrika ity isan-taona ny Tobilehibe Ankaramalaza ity. Izy tokoa no mandamina ny fotoana, izy ny tompon'ny fiainantsika, dia isaorana Jesosy ny amin'izany. Saotra ihany koa ny amin'ny tompona andraikitra izay nandrindra sy nandamina ny programa akasitrahana feno ny fanomezana anjaranay amin'izao isan-taona ny Toby eto Ankaramalaza izao zany. Koa ny tenin'Andriamanitra izay voatondro ao amin'ny programa dia hitasika ao amin'ny bokin'ny Salamo, Salamo 430 dia vakina manomboka amin'ny andininy 4 dia zanona amin'ny andininy 10. Salamo 430 andininy 4 hatramin'ny andininy 10. Raha samy niarana hita isika dia toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: mitady an'i Jehovah aho dia mamaly ahy izy, ka manafaka ahy amin'ny tahotry rehetra. Mijery azy ireo ka miramirana, sady tsy mangay ahy ny tavana. Ity olo mahantra ity ny anso dia nihainy Jehovah, ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy, ka mamonjy azy. Andramoka izahaho fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy. Matahoran'i Jehovah ianareo olona masina, fasiana zavamahory izay matahotra azy. Na dia ny liona tanora aza sy ampianina kanoana, fa izay mitady an'i Jehovah kosa dia sy hohory zavansoa akory. Amen. Mamela ahy nareo ety am-piandohana raha nazesiko ny kasobosiko ty. 1 metre moako ny fandehany, dia misy metatra maromaro avao ny ilagnelasika io. Dia misy koa moa ny 4 tonga tamiko vetivety teo, fa misy mitaraina agnafarafara agny fa tsy dia ny loatra ny Toriteny izay alefa ity. Dia na dia eo zay entina mbavaka daholo ny rehetrarehetra, ary aza dia matahotra loatra, fa Jesosy ny tompon'ny fiainana. Ny tompo ny tenin'Andriamanitra zay anjarasika eto ry havana
dia manasongadina indrindra ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Izany fankatoavana ny tenin'Andriamanitra zany dia mitondra fitahihana ho an'izay rehetra mankato azy. Ity salamo faefatra amby telopolo ity dia salamo anankiray izay milaza fisaorana ataon'ny olona izay mahaza zany fitahihana zany. Amin'izany no anambarana fa tsy azo atao andrakandrana ny tenin'Andriamanitra, fa izay lazainy rehetra dia tsy azo anampiana no tsy azo analana. Ny mankato ny teniny mahazo fitahihana, fa ny tsy mankato kosa mahazo ozina. Io no zavatra zay arangaranga eto manoloana izao teny zay anjarasika izao. Manatrika ny bokin'ny Deotornomia isika, ary tena voizina ao anatin'izany boky zany amin'ny ankapobeny fa ny fankatoavana an'Andriamanitra dia mitondra fitahihana. Io no lesona lehibe izay hitondranasika amin'izao isan-keritaona izao. Ny mankato ny teniny mahazo fitahihana, ny tsy mankato mahazo ozina. Amin'izany no ampiariariana amintsika ry havana fa omen'Andriamanitra fitahihana izay mankato azy, koa na omety amintsika na tsy omety amintsika ny teny lazainy izay alefana amintsika ampitondrainy ny mpanompony isan-tsokazony. Dia fantaro fa fankatoavana ny tenin'Andriamanitra io no anjarasika, io no anjarasika. Koa ny teny zay anjarasika eto ry havana mampahasiaro indrindra izay voalaza ao amin'ny bokin'ny testamenta taloha. Raha tsy resaka isika afa-tsy ao amin'ny Samuela voalohany toko faraika amby roapolo andininy faefatra ambin'ny folo hatramin'ny andininy faenina ambin'ny folo. Tamin'ilay andrana lehibe izay nihatra tamin'ny Davida mba ahafahan'Andriamanitra miaro azy manoloana ny fahavalony. Io no hitasika amin'ny soratra masina io. Tamin'izany raha mamaky an'io teksta voalaza io sika dia nanao nody adala teo anatrehan'ny mpanjaka izy. Zay no hitasika ao, ka nanao tahaka ny olona verisaina, nanorasoratra tamin'ny tany, ary tsy vitan'izany fa navelany isororoka tamin'ny sominy ny ranoivony, dia afaka tamin'ny fahavalony izy. Izao no fanamariana ry havana. Sao dia mahita an'io sika dia avy indray anao adaladala koa. Tsy zay ny resaka eto, fa tena misy antony lehibe ny nanaovan'i Jehovah Andriamanitra an'io endrika anankiray io. Ny afatra manoloana izany dia zao: izay nampanaovan'Andriamanitra anao ihany no ataovy. Io ny afatra lehibe asongadina amin'izao teny zay anjarasika eto zao,
indrindra fa milay andinitsoratra masina izay nambarasika tery aloha. Izay nampanaovin'Andriamanitra anao ihany no ataovy. Efa voarakitra ao amin'ny baibolisika avokoa izay tiany hataosika na iza izy. Fa izao dinio izay lazainy dia aza dia manao partakisy. Mety ho hainareo angamba zay voambolana zay. Misy manko ny kristianina manao isin-dalana fotsiny izy rehefa mahita soratra masina. Dia veriny fa hoe zao ny voalaza an'io tenin'Andriamanitra io. Aza manao partakisy. Fa tena mila mandinika hoe inona zao lazainy zao teny zao. Io no afatra manokana io. Fa tena mazava tokoa fa tena voarakitra ao amin'ny baibolisika ny tenin'Andriamanitra rehetra izay tokony ho arahisika, izay tokony hitondranasika, izay tokony hivelomasika. Dia amin'izay fotoana izay dia mila mandinika sara isika hoe inona no antony nahatonga n'izao teny zao araka ny filazan'i Jehovah Andriamanitra azy ao amin'ny baibolisika. Io no ilana fandiniana rehefa manao zavatra, indrindra fa rehefa mahita tenin'Andriamanitra vakina ao amin'ny baibolisika. Dinio izay lazainy aretina pahazo ny kristianina, indrindra fa sika zanaky ny fifohazana indraindray zany. Koa ariarin'ity Salamo 4:3 ity riavana, ilay tononkira fisaorana no ny fomban'i Jehovah ny mpanompony. Tsy zany ihany fa tantara sy maty vonoy natao amin'ny Davida ny nandresenany Goliath izay mpiady gaigilay tamin'izany fotoana zany. Tao koa ny liona sy ny bera izay resiny satria nombany herin'i Jehovah Andriamanitra izy. Koa sy mahagaga Davida raha feno fireharehana ao amin'ny tompo, ao amin'ny Jehovah Andriamanitra, indrindra fa raha mijery manokantsika amin'ny Salamo 7:20 zay mahatonga azy miteny hoe Jehovah no mpiandry ahy, sy ana zava-mahory aho. Dia misy fiderana lehibe, fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra lehibe izay voatanisan'ity mpanompon'Andriamanitra ity no ny fombany Jehovah Andriamanitra azy. Jehovah no mpiandry ahy, sy ana zava-mahory aho, mampandray amin'ay maiso izy, mitondray amin'ny rano eny amoron'ny fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fana. Haisika loatra io, haisika loatra io. Ity kasobosy anaovako ity dia misy soratra hoe Jehovah no mpiandry ahy. Fizy ny kasobosy ity ny maharo anahy fa Jehovah no mpiandry ahy. Zay ny mazava. Ny magnaraka an'izay dia zao, manampirofy zany teny zany ny teny anjarasika eto riavana, fa nitady an'i Jehovah aho hoy Davida dia namaly ahy izy. Ny anjelin'i Jehovah mitody manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy, sambatra ny olona zay mialoka aminy. Ny ambadiky n'izao teny zao riavana dia zao: sy ahita fitahiana na ovena na oviana izay sy makatony tenin'i Jehovah, izay sy matahotra an'Andriamanitra. Sy ahita fitahiana zany. Ialamaina ny fahavalin'Andriamanitra rehetra raha toa ka tena ilay Andriamanitra tokoa no mitahy asika. Ary io no tena hitakena eto amin'sika kristianina rehetra izay miatrika ity isan-keritaona ity amin'ny fanompoam-pivavahana Loterana. Dia misy lay antsoina hoe sodrana ronika. Sodrana ronika
fa mampalahelo am'izao rehefa misy zavatra mahamaimaika asika agny atokantrano sy agny amin'ny toerana maro samihafa na dia isodrana ronika io aza sy andriny sasany nefa amin'io no anolorany ilay teny hoe hitahy anareo aneny tompo dia lasa izy sy mahazo an'io sy fantako hoe ino ny raha azony an-dalagny agny andraso avao na dia maika aza fa mila mahazo sodrano pitaheny sika afatra manokany zay. Ny manaraka izany dia zao sambatra ny olona zay mialoka aminy ny ambadiky nyzany teny zany araka ny voalaza teo dia tena hita tokoa fa rehefa mialoka eo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra isika dia misy ny fitahihana zay sy maintsy atolony ary apetrana amintsika sirairay. Ny mivadika amin' Jehovah dia ho tapidalakalia izy sy afen'ny soratra masiny zany fa izay rehetra manota sy maintsy maty ambaran'ny soratra masina io. Fomba fitenisika rehefa misy olona saiko maty noho ny aretina zay nahazo azy dia fomba fiteny matetitetika ny hoe -5 sy fantako hoe nagnino izy sy -1 na -2 na -3 na -4 fa ny tena gravy -5 na nareo fa gravy be ny -5 nanao narara hoe -5 ianao zay tena atahorasika io tena misy io amin'Andriamanitra tompoko tena lazaina mazava eto sy misy zany -5 zany sisy ny -5 fa raha vatany vao manota isika dinona ny valin'izay fa afatesana no tambony ota. Tena mazava tsara ny firesahan'ny Paoly apôstôly an'izany ao amin'ny epistily. Koa takina eto ry havana ho an'izay rehetra efa nafahan'i Jesosy tamin'ny fahotana mba sy hiverina izany intsony fa rehefa misy olona tena efa nafahana tamin'ny fahotana nomena famelan-keloka raha toa ka mbola miverin-dalana izy dia zao io lay fahafatesana mandondom-barabara ary tokony hosarovasika mandrakariva ho asika zanaky ny fifohazana raha vatany vao misy feritreretanao hoe hanota inona zany zay misy fahafatesana sy vitany -5 koa sy asy resaka -5 eto fa tena hoe vatany vao manota sy misy -5 fa tonga dia maty. Sotra ny fanafody varany soratra masina fa izay mialoka aminy hahita fitana sambatra ny olona zay mialoka aminy eo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra isika ry havana ambany fahasoavan'Andriamanitra isika ary tena fifalianao antsika zany be dia be ny olona manararaotra anio atao hoe fahasoavan'Andriamanitra io. Zaho aza mahita mpiandry satria magnoso mpiandry ny tegna amin'ny mahatonian'ny fifohazana dia misy zilay mpiandry miteny hoe mpanota be sy mpanota kelikely misy zany dia amin'izay fotoan'izay tena mampalahelo dia zao manondrotondrolona izy gn'anoranona igny dia be loatra gn'anazy igny sebako agnanahy ity mitovy avao gn'anareo roa mitovy io aza mieritreritra anao hoe ambonimbony dozy kokoa gn'anoranona to zay gn'anahy sy atompoko fa vatany vao manota dia mitovy ny dozin'io zay gny sarova zay be dia be ny olona zay tonga ao am-piangonana rehefa tonga ao am-piangonana izy dia mieritreritra hoe manondry gn'akamany gn'anoranona igny dia sy boatrany gn'anahy loatra igny fa hafahafa kely gn'anahy sy atompoko mpanota ianao mpanota isika mpanota 100 isan-100 tena ambaran'ny fotom-pianaratsika indrindra fa fampianaran'ny Loterana dia hoe mpanota 100 isan-100 isika
fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia manao akory izy marina zato isan-jato. Io ny sy azo anararaotany mpiandry isika kristianina raha teo aza manararaotra ny fahasoavan'Andriamanitra, satria misy ny mpiandry mieritreritra hoe hanotanota kely eky aloha, misy zany ampisy koa mibebaky sy tompoko sy kilalao ty aza manao kilalao ota, fa izay mialiko eo amban'ny fahasoavan'Andriamanitra ihany no sambatra. Tena voalaza ny soratra masina eto zany ry hava, manoloana izany rehetra zany dia zao ny fahotana rehetra zay mbola ilomanosa sika rehetra ireo amin'ny fotoana zay mety misy ny sy hita maso, mety misy ny hita maso ataosika amin'ny fahotana ataosika, dia zao no mila ho saro fantasika na inona fahotana mbola ilomanosa sika ka mahazatra sika dia fahafatesana daholo ny valin'izay. Fa ny zavatra mahafaly dia zao ilay fahasoavan'Andriamanitra mitondra sika makana amin'ny fiainana dia nahitasika ny voninahiny manoloana ny fahasoavany izay anorina sika ny famelan-keloka. Sotra ny fanafody eto raha tena mijery ny tenin'Andriamanitra sika, sotra ny fanafody ary tena hitondrana sika manontolo ho ansika kristianina, ho ansika fiangonana, anaovana anso eo amin'ny alitara amin'ny fotoana raha litorzia, ary tena tononona hoe raha miaiky ny fahotansika isika dia mahatoky sy marin'Andriamanitra. Ny ambadikin'io dia zao ambadikin'io, na hiaiky fahotana ianao na sy hiaiky fahotana ianao dia maninon'Andriamanitra mahatoky sy marin'Andriamanitra. Fa raha miaiky fahotansika isika dia mahatoky sy marin'Andriamanitra, ka mamela ny fahotansika sy manadio ansika ho afaka amin'ny sy fahamarinana rehetra. Koa izay rehetra matoky an'i Jehovah afaka amin'ny fahafatesany izy mahita ny asarany ny sirony Jehovah, mahita ny asara. Io indrindra ny resahana eto amin'ny teksta anjarasika eto, ho andramo ka izahao fa tsara Jehovah. Io no lesona mahafinaritra izay ambaran'ity salamo ty, sambatra ny olona izay mialoka aminy, aza misalasala ny amin'izay ampihinan'ny Jesosy ianao. Misy sakafo omenatsika, aza misalasala mihinana azy. Tena mahafinaritra zany, hano na dia heverinao fa mafaitra na mangidy azy indraindray fa hita mamy ianao. Vakio ny bokin'ny mpaminany Ezekela fa tena hitasika ao io amin'ny toko voalohany eo amin'ny voalohany toany ao, ahitasika fa hoe nieritreritra Ezekela fa zavatra mangidy tian'ny Jehovah ty. Kazy raha ninana izy mamy no hitany, mamy no reny. Eto sika dia io no hitondrana sika eto, tondrany Jesosy asika kehitriny ho ansika zanaky ny fifohazana. Misy zavatra zay ampanatrehany Jesosy asika kehitriny eto amin'ity fiainany ity, zay no sarovy na amin'ny tenanao, na amin'ny vady aman-janakao, na amin'ny manodidina anao, mety hitondra hakiviana sy fahatafitohinana azy zany indraindray. Fantary fa misy fitaizananao ao anatin'io ry havana. Io no zavatra zay ambara eto, misy fitaizana sika ny zavatra rehetra zay hampihinan'ny Jesosy ansika. Misy zavatra sy maintsy ampanatrehina anao eto amin'ity fiainany ity, ary ny zava-misy azy indraindray rehefa tao ny fanentana sy ny fampihofanana atao amin'ny zanaky ny fifohazana, dia mba indraindray tegna magnontany hoe iza aminareo mba sy miatrika olana, dia sisy sahy manangatanana fa samy miatrika daholo.
dia agnotaniny andray hoe ahoana ny habeny eo misy say zavatra samihafa avoakana ry zareo agnanahy paster da bebe gnanahy teto zagny ayo samia mahazaka ny entana zay nampitondrainy Jesosy ansika isika zay ny sarovo zay samia mahazaka ny entana zay ny fandeha tadidio sara fa raha olombelona avao sy maintsy mitondra entana ianao manomboka amin'ny fahaterahana io mitondra entana sika zay ny sarovo zay misy programa hafa io raha ohatra misy zaza vao teraka sy mitondra entana hafa zay fa mitondra entana sika ary io entana zay hoentinsikana io dia zao sy isikana ihany ny mitondra azy fa anentanana sika zanaky ny fifohazana mba hametraka n'io entana io eo ampelantanan'i Jesosy ary zay ny mahatonga azy miteny hoe makanesa ty amiko nareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izaho anome anareo ny fisaharana eto ny jiokako samia mitondragny entany aza ilikilika fa entogny entanao zay ny zava-dehibe entogny entana aza mieritreritra hoe be loatra gnanahy ty samy mitondra be vao olo io nganao raiky avao olo samy mitondra aby fa ahoana ny fomba hazakasika azy anefa Jesosy no mitondra azy miaraka aminao izy no mitondra azy manoloana izany rehetra zany aoka sy hokivo na hoketraka sao dia misy ny hivadika amin'i Jesosy satria mafy loatra ny raha mahazo amin'ny malofo tandremo sao hivadika amin'i Jesosy ianao ry havana fa sambatra ny olona zay mialoka aminy sy ana zava-mahory zay matahotra azy Jehovah no mpiandry ahy sy ana zava-mahory ahy dia amin'izay fotoana zay ny sirony ny fahasoavan'Andriamanitra izay atolotra sika kristianina atolotra ny zanaky ny fifohazana rehefa io no tena mitoetra eo amintsika noho ny fitahihany noho ny famindram-pony noho ny fitantanany rehefa mahazo an'izany sirony ny fahasoavan'izany sika dia na inona zavatra mianjady eo amin'ny fiainana noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia sambatra zany olony zany mahita fifaliana ihany izy aoka sy hovarena loatra rehefa misy ny olana mahazo ny adigny fagnotany amin'ny namana zany sasany tsy vita akoa nisy olo niady anazy teo zay ny zava-misy na dia ny fagnotsafo tsy vita aby dia misy ny miakatra ny henatra sy ny karazany satria maharary loatra misavatra manana baraka fa izao Jesosy vonona hitondra ny entanao ny olana rehetra izay miazady amin'ny fiainantsika Jesosy mahay manafaka asika amin'izany rehetrarehetra zany andramo ka izaho fa tsara Jehovah sambatra ny olona zay mialoka ho an'Andriamanitra irerany eny voninahitra zay efa hazatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandraka zay amen avaka sika sotranao zahay Andriamanitra rainay zay ny an-danitro noho ny fitahianao anay mpianaranao anay mba ho mendrika ny filazantsara anao da io zahay Jesosy mba hianoko mandrakariva ambanin'ny fahasoavanao isory ny asan'ny devoly mba asianana anjara toerana aminay amin'ny ty fiainana zay vakavakina eto amin'ny ty fiainana ety dia mamondrafo aminay miarovanay fairezin'ny kristianina manana olana rehetra mba tsy hiala aminao fa hifantoka tanteraka amin'ny fahasoavanao dia ako ny fanainao masina no hitarika anay hiariarianao voninahitrao amin'ny anaranao Jesosy avy any Nazareta no anakinanay zany mpanombavaka za
Ari tiavani Jehovah Andriamanitrao, tiavani Jehovah Andriamanitrao, tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana. Tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana. Fitiavany antsika tsisy fetra, mentiny Jesosy ny eloka rehetra. Miantso atsika bebaka ny tompo iza, aza mana mafy atoka ianao. Ary tiavany Jehovah Andriamanitrao, tiavany Jehovah Andriamanitrao, tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana. Tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana. Azo antoka tokony fanekeny, fa ovelona zay mankatony teny. Mandehana matahora ny tompo, ny fanahy mitarika ny mpanompo. Ary tiavany Jehovah Andriamanitrao, tiavany Jehovah Andriamanitrao, tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana. Tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana. Ary tiavany Jehovah Andriamanitrao, tiavany Jehovah Andriamanitrao, tandremo mandrakariva,